tadidinareo le resaka nataoko hoe rehefa hitsara antsika Jesosy ho avy aty zany Jesosy hitsara ny velona sy ny maty zany hoe akatony Jesosy daholo zany ty tany ty zany hoe farandro androany daholo Jesosy hoe akatoko ty de zay mbola velona de ino moa zany de mbola velona zany 4 milliards mbola velona tamin'ny 2019 ny olombelona teto tany 8 milliards nisan'ny olona ho tsarainy Jesosy io zany de ny olona maty rehetrarehetra no foazina daholo ho tsarainy de raha dinihiko zany nanomboka avy ena ho nisy olombelona ataontsika hoe raha tsy haka an'le taloha tany am'le singe anthropomorphe sy ny rehetrarehetra Cro-Magnon makatsy makaro homo habilis homo erectus fataontsika hoe homo sapiens tamin'ny 500 fima zany 195 000 année nefa nisy olombelona efa maty de foazina daholo anatin'ny 200 000 ans zany foazina daholo foaziny Jesosy daholo fa hitsaraina de teo zany zany eritreretra hoana moa zany olona anankiray ohatranazy ao zany aina eo amin'ny 50 taona eo de zay zavatra toko isanandro zany de soatany Jesosy hatramin'izany mbola voateraka de zany hoe ny dosieko manokana fotsiny efa 4 kilometra satria soatana mangetra de soatana ino moa zany manada mangaro posy de efa soatany Jesosy mitifitra tontolo rehetra de soatany Jesosy soatany Jesosy hatramin'ny 50 taona dosieko za fotsiny efa 4 kilometra ana fotsiny nefa misy 8 milliards ny velona de miampy ny olona maty andritra ny 200 000 ans de zany 4 milliards zany ny olo tsarainy Jesosy amin'izy ho avy mampiasa saina de zany hoe tsy maintsy lahatra zany hotsaina tsaraiko tsy maintsy lahatra zany 4 milliards de rehefa 4 milliards olona ho tsaraina de tsy maintsy hiandry ianao zany hiandry firy amina milliard ny taona zany zay vao vita ny tonga mitoronao zany hitsahainao satria any sady impression zany le olona tsy nanota aloha misady tsahaina voalohany tonga ny anjely zany betlehemy hoe angony ny anjely daholo zany ny olona rehetrarehetra le olom-boafidy alefa Jesosy daholo anjely daholo andalatsy la lesa ohatra zao de samborona daholo de le ena zany le olom-boafidy aloha zany tsahaina voalohany de tena zany le efa ratsatsy dossier ilahatra amina 4 milliards d'années zany to zao efa vita eto ambony tany any zany angamba le fiaina mandraka satria 4 milliards d'années zany iandrin'le fitsarana raha ny aina teto tany zany tatsoka 50 taona de iandry 4 milliards d'années zay vao vita fitsarana de vao vita le fitsarana iny do ary raha any amin'ny afobe raha raha ary raha mbola discutable mbola mila zao raha any paradis raha zao fa zay zany fa sura fa ny afobe satria zay le tsy fivavaka de ino moa zany dikany loatra ny aina 10 taona aloha de maty de iandry 4 milliards d'années zay vao tsara zay le olana de ikoto manoteniteny fatany ny fisainany Jesosy tsy fisainanareo rezoman'olombelona la zany de zao raha ohatra zany Jesosy afaka mitsara olona amina milliard d'un seul coup zay le teninareo d'un seul coup zany mety anatin'ny 2 secondes vita ny fitsaran'olona 4 milliards zay ny eritreritry ny sasany hoe capable an'izany Jesosy ka inona Jesosy tsy mivisite Madagascar nanino izy tany tonga tany ino zany tany zanak'Israely tany izy tany Judée tany Galilée de aveo izy nanotorony tany Samaritany tany Damascus tany Qumran tany iny Moyen-Orient iny tany Jesosy ny vitany tamin'izy nefa 30 taona Jesosy petraka eto ambony tany anatin'ny 30 taona Jesosy to ihany izy afaka nandeha anizy tsy nandeha ta Madagascar zany tsy rano zany le Madagascar tsy rano zany raha ary izy natoavany Jesosy aty mazava tsara anaty baiboly fa anavitra ny zanak'Israely zay natoavany Jesosy aty fa tsy anavitra ny lagasy raha tiany raha hoe tiany Jesosy ianao tiany Jesosy ty zao ziny ataonao isan'andro ty zao iny tsy namangy anao izy ta Madagascar tsy anampitoana izy Jesosy ve tsy anampitoana 4 milliards d'années raha vita anatin'ny 2 secondes de honany tsy avitany amangy lany a Madagascar ampiasaon'olona sagnana